akora fampiasan'ny malagasy amin'ny andavanandro ny tantely raha tsy laza afa-tsy ny fampiasana azy amin'ny sakafo sy fanafody. Saika ny faritra rehetra eto Madagascar ahitana popo tantely avokoa, indrindra any amin'ireo toerana be ala toa ny any Antsinanana. Tantely izay isan'ny tafiditra ao anatin'ny kolotsaina sy ny fomba mampanao malagasy efa hatramin'izay. Raha ny tantara tany amin'ny taonjato faharoapolo tany no nanomboka ny roso kelikely tamin'ny fiompiana tantely ny malagasy. Tantely izay tsy fahita fa eto Madagascar antsoina ara-tsiantifika hoe Apis mellifera unicolore no mamokatra sy manome ireny tantely ampiasaina amin'ny andavanandro reny. Isan'ireo tanora mpandraharaha nisehatra tamin'izay fiompiana sy fampiroboroboana ny seha-piarina tantely izay Rarivo Ravotra. Injeniera ny tenany ary nanokatra ny orinasa One of Madagascar ny volana martsa 2024. Ny orinasa izay azo lazaina fa zandriny fa raha ny fahaiza-manaon'ireo mpiara-miasa tamin'ny Rarivo Ravotra, olona efa nananatra-kefa sy fahaiza-manao teo amin'izay seha-piarina tantely izay. Iray amin'ny orinasa mandrafitra ny SIM na ny Syndicat des Industries de Madagascar ny One of Madagascar taorian'ireo fanadihadiana samihafa sy fitiliana nataon'ireo teknisiana sy manam-pahaizana teo anivon'ny SIM. Hita fa nahafeno fipetra ireo tantely vokariny eto amin'ity orinasa ity ka nahazo ny label malagasy ny ANTSIKA. Isan'ny nojerena tamin'izany ny hoe amboarina na ahodina eto Madagascar ny vokatra ary manaraka ireo fenitra takiana. Voahaja ny kalitao sy ny fenitra takiana eto amin'ny tsena anatiny, fa zava-dehibe amin'ny orinasa ihany koa ny famaliana ireo kalitao takiana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Malagasy 100% no miara-misalama amin'ny fanodinana ny orinasa, fa voaporofo teto fa manana ny maizy azy ny tanora sy ny manam-pahaizana malagasy. Midiny fotony eny amin'ireo mpiompy tantely efa mpiara-miasa aminy ireo teknisiana eto amin'ny orinasa One of Madagascar maka sy manangona ny tantely. Rehefa tonga eto amin'ny orinasa eto Samiandra commune Mermandroso ireo tantely, maro ny asam-bola tanterahana azahoana ny kalitao sy ny fenitra takiana. Ankoatra ny fahadiovany, isan'ny aray maso akaiky ihany koa ny tany amandona ao anatin'ny tantely. Izay tsy tokony oatra ny 20% araka ny fepetra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Avy amin'ny tantely misy vahiny mahafantatra an'izany Madagascar zany no ireo kalitaona tantely sy karazany maro ahondratsika. Mahazo anjara ny firenena fa migoka ny tombontsoa avy amin'ny tantely ihany koa ny isam-batan'olona. Araka izany, tombontsoa maro no omen'ny tantely ny zanak'olombelona na mivantana na ankolaka. Izany rehetra izany anefa tanindondoza vokatry ny fiazakazaky ny famotehany zanak'olombelona ny tontolo iainana. Maro ny rava ary io fiaraha-miaina io ny voka-dratsiny eo amin'ny fiainana andavanandro. Isan'ny antony mampiakabidin'ny tantely ihany koa ity tranga ity. Na izany aza tsy mbola tara raha izao no anao fiovam-petsika lehibe ny isam-batan'olona ka hosarotiny sy hiady amin'ny fandoroana tanety sy ala saika manerana ny nosy. Ho an'ny orinasa One of Madagascar, ankoatra ny fampiroboroboana ny seha-piarina tantely, misehatra ihany koa izy ireo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ireo valan-javaboary samihafa eto Madagascar, ireo faritra arovana ary miara-misalaha amin'ny fikambanana sy ireo mpiaro ny ala. Dia diso amin'ny vita malagasy satria nahoana rehefa manjifa amin'ny vita malagasy ianao dia miroborobo ny orinasa malagasy, velona daholo tsika mianakavy mifanampy mifanohana ary tsy misy aiaza antsony ary indrindraindrindra mandroso sika mianakavy.